fa ao anatin'ilay fandaharana asa puprive dia miara-miasa ny ministeran-drano sy ny CPGU amin'ny alalan'ny famolavolana ireo fenitra takina amin'ny fananganana fotodrafitrasa momba ny rano sy ny fahadiovana maritra. Nisy moa tamin'ity andron-droany ity ny atrikasa fampafantarana ireo mpandray anjara ny manodidina izay. Tsy maharitra ny fotodrafitrasa momba ny rano eto Madagasikara. Araka ny fanadihadiana natao, ny 700 ny fotodrafitrasa mikasika ny rano miasa mandritra 9 volana monja dia efa manomboka simba. Ny 900 ny fotodrafitrasa rano tsy mahatratra ny feim-potoana voafaritra, tokony areta ny fampiasana azy akory. Ireo tranga ireo dia vokatry ny fikorotana ny toetrandro ka mampijaly ny mpanjifa amin'ny fotoana isian'ny rivo-doza sy ny rojan-korana. Andalam-pamolavolana ireo fenitra tsy maintsy arahana amin'ny fananganana sy fanamboarana fotodrafitrasa momba ny rano, ny ministeran'ny rano sy ny CPGU ao anatin'ilay fandaharan'asa PUPIRV na projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et réduction de la vulnérabilité izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Androany moa dia nahazo fiofanana ireo solitena avy amin'ny ministera samihafa, commune, fikambanana tsy miankina, sehatra tsy miankina ary mpiara-miombonantoka teto amin'ny DLC Anosy. Ny atrikasa izay ohatra tsy androany ity izany dia atrikasa anankiray natokana ny ministeran'ny rano melabelarana amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra ny fitaovana anankiray izay aperiny fananganana azy. Dia ilay fitaovana anankiray izany hoentina ampiarina amin'ny fananganana fotodrafitrasa ny fampidirana rano fisotro madio. Raha tsy malala fa ny andraikitra ray ny ministera zany dia ny fampidirana rano fisotro madio manoloka malagasy ary misy ireo fotodrafitrasa maro fanandrefy amin'izay. Tsika nefa amin'izao fotoana izao miatrika ny fiovan'ny toetrandro. Eo koa ireo na dia manana raha ministera teo aloha fitaovana anankiray fanandrefy amin'izay amin'ny fananganana tetikasa dia raha malala koa nefa ny zavatra teraka ny asan'ny olombelona dia ny sahandrika rehetrarehetra eny dia lasa efa solona daholo dia matetika betsaka ny rano mikoroa zany rika manimba zavatra. Mbola hitohany amin'ny faritra moa izao ezaka fampahafantarana izany fenitra tokony arahana amin'ny fanamboarana fotodrafitrasa ny rano izany. Ary ao aorian'izay dia hipetraka ny fenitra tsy maintsy arahana eo amin'izay fananganana fotodrafitrasa ny rano izay ka heverina fa ahazaka ny fiantraikany fikorotana ny toetrandro sy ahafahana manalefaka ihany koa ny tandindin-doza sy ny loza voajanahary ny fanatanterana izany.